eo amin'ny vaovao ny fiainanakabe ny mponina kosa indray dia nimenomenona ny fahenona ny fofona maloto tamin'ny rano avoakan'ny pompony Jirama ny tokantrano maromaro teny amin'ny faritry Itosiny ny herinandro lasa teo. Mitondra fanazavana makasika izay indrindra ary ny tompon'andraikitry ny serasera avy eo anivo ny orinasa Jirama. Tsy avy amin'ny orinasa Jirama ny fisian'ny fofona maloto avoaka ny pompon-drano tao anatin'ny tokantrano sasany teny amin'ny faritry Itosiny ny herinandro lasa teo. Avy hatrany dia nidiny fotony nijery izany ireo mpiasan'ny Jirama rehefa naharain'ny fitarainan'ny mponina. Ny fantsona mitondra ny rano no antony ary ny fisian'ny lavapiringa tsy manara-dalàna eny an-toerana izay makany amin'ny tambazotra ny ranon'ny Jirama no nahatonga izany fofona maloto izany. Manazava ny tompon'andraikitra avy ao amin'ny Jirama. Misy ilay fantsony Jirama mandalo Galvaly izy dia izy io zany efa somary efa misy loha zany le izy, misy lavaka zany vaky, misy lavadavaka zany le fantsony ka iarahantsika malala zany fa rehefa tapaka ny rano dia vidany any anatin'io fantsona io dia arak'izay zavatra io zany le rano maloto na le kakazo zany sy le nalatriny zany le pipi miditra manaraka an'le fantsonjano any, miditra any zany le izy rehefa tapaka ny rano dia rehefa avy eo verina ny rano dia manosika an'izy dia reny tonga any le tokantranony anina zany le izy. Nahatonga an'izay le izy zany hitantsika fa Galvaly izy dia iarahantsika malala fa mipipi somary asitra dia hoan'le izy le tio Galvaly zany dia izay naharafesina an'le arafesina izy zany dia farany malemy dia izay nahatonga an'le fitsofan'ny fidiran'le rano rofo inosy teo dia maloto tany anatin'le fantsona. Nandray fepetra avy hatrany ny teo anivon'ny Jirama tamin'ny fanoloana ny fantsona teny an-toerana ary manentana ny rehetra mba hampiasa lavapiringa foseptika. Manentana ny mponina ihany koa hanovany fantsona ho PVC. Nanentana ny mponina ihany koa ny sefoko tany teny an-toerana. Manentana izay tompon'andraikitra hoe isika rehetrarehetra mponina eto anivon'ny fokotany dia tsara raha samy manao regara ho an'ny tsirairay avy sy poizara ho an'ny tsirairay avy mba tsy hisiany trangan-javatra tahaka an'izay intsony ao aoriana kely ary dia matokony fahendren'ny mponina rehetrarehetra eto amin'ny fokotany izany. Nampatsiahany Jirama fa mandalo fitiliana maro eny amin'ny Institut Pasteur avokoa ny rano izay vokarin'ny orinasa Jirama.